Fandrafetana azo mpanjonoana malalaka amin'ny faritra morontsiraka ho an'ny mpanjony madinika eto Madagasikara. Olona mahery ny efatretsy no mivelona mivatana amin'ny fanjonoana nentim-paharazana amin'ny morontsiraka Madagasikara. Marefo ireo vondron'olona ireo. Indrisy anefa fa ankehitriny dia tandindondoza ny asa fivenoman'izy ireo noho ny fisian'ny fanjonoana industrialy. Manoloana izany toe-javatra izany dia nanapa-kevitra ny vondrona ao anatin'ny tambazotra nasionaly ireo mpanjony ireo ary nampahafantatra ny manam-pahefana ny etaetan'izy ireo. Fotoana etsehana tokoa izao. Miaratsy ny toe-javatra iainan'ny mpanjony madinika maneran-tany. Ny ranomasina ny loharano protéine ho an'ny olona arivo tapitrisa maneran-tany raha ny voalazan'ny banky iraisam-pirenena. 20 isanjato amin'ireo vokatra azo avy amin'ny harena anaty rano maneran-tany io dia avy amin'ny jony madinika araky ny tatry ny FAO. Midadasika ny morontsiraka eto Madagasikara mirefy 205 kilometatra izany ary sehatra raha toe-karena manan-danja sy mampiasa olona ny tapitrisany ny sehatry ny fanjonoana. Ny ankamarony izany hoe 3 isanjato no mpanjony nentim-paharazana. Misedra ny fiainan'ny harenan-dranomasina sy ny fifaninanana amin'ny sambo-mpanjony industrialy izay miasa eny akaiky ny morontsiraka ary indraindray mampiasa fomba fanjonoana tsy maharitra izy ireo ankehitriny. Miharatsa hatrany ny toe-java-misy satria tsy misy faritra fanjonoana natokana ho an'ny mpanjony madinika. Tapa-kevitra ny andray tanana ny hoaviny ireo solon-tenan'ny mpanjono. Namorona ny tambazotra miara izy ireo tamin'ny taona 2012 izay mampivondrona vondrom-piarahamonina mivelona morontsiraka manerana ny nosy. Izay mikiry fatratra ny fitantanan'ny farim-panjonoana izy ireo miaraka amin'ireo mpitantsorika samihafa. 500 ireo solon-tenan'ny mpanjony Andray Anjara tamin'ny fivoriam-be nasionaly ny tambazotra miary no tanterahina ny volana Jolay 17 tany Fort Dauphin any Atsimon'ny Nosy. Niara-nakato tamin'ny fomba ofisialy ny volavolan-kevitra ho atolotra ao amin'ny manam-pahefana eo anivon'ny fanjakana izy ireo mirakitra ny fangatahana ny fisitrahana izy ireo ny zony amin'ny maha-mpanjony nentim-paharazana azy ireo. Voalohany amin'ny tantaran'ny sehatry ny jony eto Madagasikara ny fisian'ny hetsika toy izao. Hetsika izay mety hitondra fiovana maro tokoa. Ireo mpanjony madinika eto Madagasikara dia mangataka ny governemanta malagasy ny fankatoavana sy ny fametrahana ny sataradalàna ho an'ny fari-dranomasina izay tantanan'ny fokon'olona. Ny famoahana lalana iray manome ny vondrom-piarahamonina morontsiraka zo manokana anjono amin'ny sisin-dranomasina izay faritana mifanaraka amin'ny faritra araky ny lalam-panorenana. Ny fanamafisana ny fanaraha-maso ireo sambo-mpanjony eto an-toerana sy vahiny izay miasa eo amin'ny fari-dranomasiny Madagasikara ka manara-maso ny fanaran-dalàna momba ny farim-panjonoana ho an'ny mpanjony madinika sy ny fenitra momba ny fitaovana sy ny teknika mpanjonoana. Ny fanamafisana ny fangaraharaana momba ny fanomezana fahazon-dalana anjono sy ny fahazon-dalana hafa amin'ny fampiasana ny faritry ny ranomasina ary ny ady amin'ny karazana kolokolo rehetra amin'ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsipika mifandraika amin'ny sehatry ny harena anaty rano sy ireo fari-dranomasina. Ny fanamafisana ny politika ho an'ny fahasalamana ara-tontolo iainan'ny farim-panjonoana ny vondron'olona. Anisan'izany ny politika pirenena momba ny fanakatonana ny fanjonoana sasany. Horita, drakaka, langosta sy ny sisa mifototra amin'ny siansa. Ny ankamaroan'ny firenena afrikanina dia efa nametraka faritra tsy azo anaovana fanjonoana industrialy. Ny fepetra toy izao dia manome antoka tanteraka fa afaka manohy sy miaina miaraka amin'ny ranomasina ny vondron'ny mpanjony madinika. Ankoatr'izany, mifanaraka amin'ny fivelaran'ny fanjonoana industrialy ary mamela ny fanavaozana ny tahirin-trondro izay azon'ny tsirairay tombony ny famaritana ireo farim-panjonoana. Fotoana izao amin'ny Madagasikara anaraka ity ohatra tsara ilaina tahaka ity. Andao isika hiaraka an'olo-tena anolotra ho avy mamiratra ho an'ny vondron'ny mpanjono. Efa ohatra iray amin'ny fanentanana ny fiarahamonina ho an'ny fitantanana eny ifotin'ny jony i Madagasikara. Tonga ny fotoana hahatonga ny Madagasikara ho sangany manerana izao tontolo izao mikasika ny fitantanana mirindra ny fanjonoana nentim-paharazana ho tombontsoa ny mponina morontsiraka sy ny firenena manontolo.